atolotry ny Viva Radio anao zava-miafina tsara Miravo Fifi ary komisaradry ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Paky Sarano Arvony zava-miafina tantara no totosainy maningotra ohatra mila soarako tsony ty fisondrotany vidim-piainana isan'androsan'andro tika tokony andraisana fepetra ihany raha zao angamba mitoy dia mety tena marina mafy raha ho vita tsony ny vidim-piainana miakatra ny vola miditra nefa dia tsy ampy zany mihitsy zao mahatonga ty tsy mainka hiditra amin'izany fanambadiana izany mino aloha fa tsy ho vita mora mihitsy so ihany koa aloha fa mba tsara vita na tena hita azy sendra ndratoko izay bandaka mampiara-mianatra fahino mantsy dia mba nanavitry ny adala mitady chauffeur mihitsy izy no sendra ny ana tamiko izay roa lahy sady izy mihitsy nitaly an'ilay orinasa iasako saotran'ilay rehefa mba nampidiriny asa soma tsara zany aloha eo ihany fa mba tsara vitana tokoa aloha le namako mba sendra vehivavim-panan-karena zao le dala tafa be hitako miadana sy milamindamina mihitsy ny dala na izany aza nefa mifiadanandra toko dia misy ihany ny endrokely tsy endrokely mantsy fa tena olana lehibe mihitsy tsy mety mahazo zaza foana izy mivady hatramin'izao kanefa efa ela ihany izay nivadiana izay asa noho izay zava-misy izay mihitsy angamba mahatonga andratoky hovariana amin'ny revirevy sy amin'ny fisotroana fotsiny amin'izao fotoana izao tsapako mihitsy rehefa azoazony iny ny adala dia miboredika manambara ny alahelony tsy mety tonga lafatra tokoa ny fiainandraolombelona ka misy foana ny tsy ampy gaona azoa ao tsara ve ehe ao tsara sefa misaotra petsaka ajanony any letsy zany sifosifony lazany a revinao ty fa tsy any amin'ny borao akory atsoy amin'ny anaraka fotsiny a dia ampy fa zao letsy ahoana tsy tokony mba ampiana kely aloha ve ty whisky ohatrany lansady ngela izy tsy efa ampy ve zay raha toky raha ho aloha efa ampy zay sady ny andro koa ty efa me mandroso alina ihanyko ny revy anie raha toky tsy ho tapitra roviny tsy aloha ve tohizana amin'ny manaraka indray fa inona koa ary ty atondra toko ty ampiana indray hono kanefa jerety izy efa miboridiridika fotsiny manaraka ahoana koa letsy revo mbola mandeha zao ve dia tsy daviny lafaranana sady efa ampy zay raha toky jereo fa nareo aza hitako efa azoazony zadiko raha zao ve ny mbola ampiana tsy asa fotsiny zay izy io azoazo ny ahoana koa azy dia tsoroko amin'ny lahy aloha raha zoa fa disa ny eritreritra lahy zany tsy ampahafiriny lesy raha zao revo zao aenako aloha aza be moraly eo fa revo eo fotsiny zay revo miainga eo dia asanareo ariko amahasefoko anareo ane no tsy hisoronako amin'ny fitenenany sady nareo koa ane manana tokantrano amin'izao fa tsy zay tsy misy idirany lahy zany tsy olana io na manatokantrano na mananinony tsy mbola te hody fotsiny aloha za zao izay fotsiny inona mono mamaka hody any izy raha misy zanaka vonjena angany sa misy ino zao letsy raha zoa miarano marina dia leo leo vehivavy tsy miteraka ty sady tsy vita nefa tsy miteraka fa mbola beksety nohatrany inona tsy be menimenina isanandro vako zao ngely ty makaleo mihitsy mazava milanga amin'izay dia tairo amin'izay letsy ny revo fa tsy
Viva 98.8. Sao dia mba tsy mety kosa ary toko izao fidina alina lavo izao a. Tsy vitany hoe mody alina rehefa mbola mamy indray koa vao miditra ny trano. Tsy fantatrao fa tena mitaitaina mihitsy ny ahy e. Aizako miandry anao foana isak'alina izao. Manirana tsara. Kina moa zoko nirasana ho ahy. Zange tsy zaza kely hoe mila andrasana sy tantanany. Rehefa ohatran'ireny tonga dia matory fa aza miandry azy zany. Tsy afaka anao an'izany ary toky a. Tsaroa fa vadiko anie ianao e. Raha maninona moa ianao dia inona ny anjoa eto? Tapitra be ny seremonina anao e. Sy aleo rangaha andeha amin'izay fa mbola betsaka ny zavatra toko. Fa andeha ho aiza sahady ianao e. Fa ngahy ianao tsy sakafo maraina? Efa vita ao ambony latabatra ao daholo ny sakafo maraina. Velao ao fa tsy hinana. Sady mbola maika koa azo. Tsy manam-potoana amin'izany. Fa inona marina ary ny tena nampiovan'ny toky iny e. Tato ato izay dia mody alina foana sady amin'izay mbola mamofona toka ihany koa. Tsy vitan'izany fa tsy azo resahana mihitsy ny ianao lahy. Tonga dia tezitra sy masika fitenoko izany raha mba anontaniana. Mila tsy zakako mihitsy indraindray ny teny avoaka ny vavany. Tena mandratra ny foko mihitsy. Ary sao dia mba manao sipanohany kosa ary izy iny. Mahasari-pisaina ihany mantsy izao fiovany izao. Na misy azy izany dia aleo eretany eto foana rangaha. Efa izy ny ekeko ka aleoko mandefitra mba tsy hisian'ny olana. Manao ana kiry saondra? Hay vendry ihany e, mandro soa kia. Fa inona hono akia ty vaovao entindry avy any ny tonga tamiko ohatran'izao ndry? Tsy misy vaovao koa reky fa mba nandalo dia mitsidika. Dry, ary tsy salama angakindry izany, toa ohatran'ny asatreri izany ny fahitako ny endrika indry. Zany ve ki? Fa nga tonga dia hita be retsy. Tonga dia fantatra be mihitsy. Jereo any aty masindry e, tena lalina be. Tsy maninona io akia. Nanao tsy ampy torimaso izay fotsiny alina. Fa naninona nefa ny tsy ampy torimaso e? Misy zavatra mampiasa saina indringa? Sa misy olana? Lazao akia, fa sao dia misy azo ifanampiana. Inona fotsiny mahampinamana raha ifanafinafina ohatr'izany e? Sao retsy ry miary a. Eny e, namana tokoa ndrika tsy hanafenana. Mafy ane retsy mahazo amin'izao fotoana izao e. Fa misy inona ki? Fa misy problema nga? Misy tokoa kia. Aleo ary fa ho tantaraiko andry ny zava-misy e. Viva 98.8. Dia izay ny zava-misy ao aminay ry miary a. Raha marina dia le tsy fanananay zanaka mihitsy aky no hitako mahatonga an'izao disadisa lavo izao a. Dia izany tokoa ve aky? Mampalahelo kosa aky izany a. Fa nga mo fidiny andry kosa ny tsy miteraka e. Tsy mety kosa aky izany a. Tena mafy tokoa aky mahazo ny vehivavy tsy miteraka raha ohatran'izao mahazo azao a. Sady efa tsy mba manana zanaka toy ny renrehetra no mbola ilikilika ihany koa. Lazaiko andry miary a. Fa tsapako tsy miraharaha tsony aky toky amin'izao fotoana izao a. Za aky manafa manao sipa mihitsy angamba izy iny a. Zao ve retsy? Fa nga efa nahita kosa aloha ndry? Tsy mbola nahita aloha e. Fa na izany aza raha mandinika ny toetrany amin'izao fotoana izao a dia mino mihitsy aky a. Lazaiko andry a. Fa ohatran'ny tsinitsinina mihitsy aky za eo anatrehany. Dia mieritreritra ve ndry fa normal kosa izany kanefa dia mpivady miray trano izao. Eny e, fomba zavatra ihany reto izany a. Mino andry a, fa miovy eny ihany izy rehefa elany ela. Mesa fotsiny kindry manao izay mahafalifaly sy mahafinaritra azy dia ho hitandreo fa miova amiandalana eo ihany izy a. Izay tokoa angamba retsy ny mety a. Dia misaotra andry aky nanoro hevitra manana namana tokoa manana andry.
raha za aloha te lazaiko andria fa tena efa manomboka kivy tanteraka kia kanefa aleo aloha mba handramana ihany izany sosikevitra indrisy izany e. Orazoa ndao amin'izay le tsy ala va efa ampy kosa izay asa vitsy izay e. Ka hoana mazoto ve raha mbola hiaraka nalazy kely indray aloha e. Izay indray le disy le rivony tena mila ho isan'andro mihitsy izy izany aleo raha angamba hotekena ihany sao dia izy teo indray ny dala dia aiza indray zany tsika amin'ntsamo manandeka sy aloha le tsy ary amin'le firivena ry ihany any zao ny hitako tena milamina sady mba misy karaoke ihany alana azy tsarako fa zao tokoa raha zoa amin'ny manamako an'lahy dia mahatoky an'lahy fa ahoana e fa misy inona raha sefo zao le tsy misy mpanamako izay ihany manao fotoana amiko any amin'io toerana io ho hitany lava tena sipa mahay vazo be zany sipa zany tandreny fotsiny nefa laha sao dia hoe mitenitenina amin'izana amin'iza momba azy indrindra fa amin'ny raha fotsy azo nlahy zany fa sipizako ary zany manao fotoana amin'ny raha toky any zany tena ohatrany tokatokafan'le reny mihitsy ary sao dia mba sipa amikoa ary zany inona moa no mahatonga azy anafatrafatra be ohatra zany za koa hiasa saina amin'izany eo aferanykora nga zany na sipan'izany na inony aleo tsy dirana fa sao dia manahirana ka fiainan'le ry zany. Viva 98.8. Ary tena tsy tafatombona mihitsy mingengary an'izany toa mivoaka sy miditra miantso foana sa napetrapetraka le sipa efa elaela ihany mantsy sao natonga vanay teto tsy mbola mipotra ihany le sipa hatramin'izao fa iza tokoa ary zany sipa tsy mampilamitsaina n'le ty zany na iza avy azy ohatrany lasa liana izao le tsy raha zoa tena tsy tonga letsy le sipa fa tsy fantatro ny antony efa natsoky ihany izy teo fa tsy namaty ohatry misaonina fotsiny foanina fa zao ngamba ny atao e aleo laha terika dia nidaba mba ho endriko kely aloha misy aliako kely mantsy misy tsy mazava mihitsy aloha izany mporoandra toko izany tampotampoka eo dia niova indray rehefa tsy tonga ilay nandrasana raha mifahitako an'izao fihetsiky ny adaly zao dia misy raha tsy milamina mihitsy any ambadibadika any tsy ny andrasany teo kanefa dia tsy tonga zany le hoe manenjika bitro enjana ihany fizako ary zany mandondona amin'izao andro alina izao zany tena manako tabako zany ka aleo aloha anontany ihany sao dia mba olon-dratsy ka hita loza eo fa izy zao e za ihany rery miary voaingany tena hitoko marina aleo aloha voanaingana sao dia misy mahita eo koa ka fa ahoana koa ty tonga tampoka be tsy mampilazy ty e tsy mampilaza ahoana koa ary aparofeo aloha mibandy vao mametraka fanontaniana ka sady zako nge ny tokony anontany anao zao e maninona mifametrapetraka tsy nametraka anao zany fa tsy maintsy maily fotsiny sao hidiranandro eo fa hidiranandro ahoana koa zany e fa nisy inona zao no izy oritoky nandalo tany aminareo aho omaly dia tafaresaka tamin'ny vadinareo ka dia toy izao ny resaka mifanaovanay roa tany Viva 98.8. dia izany ory tokony vaovao izay ny antony tsy nahatongavako tany amin'ilay fotoana antsika tsy maintsy mailo sao
sao dia mampiasa pitsikilo any ny vadinareo ka hibaribary eo na fenina rehetrako. Tsy mitombony izany ahiahanao izany e. Iza koa mitsikilo sady raha isaondrako aloha mino afa tsy ahavita an'izany iny. Hoy ianao tsy mahalala ny toetra amin'ny vehivavy marina ianao. Tsaro vorotoky fa raha fantana ane marina rehetra dia asa fotsiny izay mety iseho e. Fantatrao tsara fa mpinamana akaiky izay roa. Tsy te ahita marina mety ho rava tanteraka hatramin'ny fihavanana mihitsy ane raha fantany fa hoe miaraka tsika isanao. Tsy misy an'izany rangava saza lefa amin'izany loatra ny eritreritra. Sika ngamo hibarataka aminy fa hoe miaraka. Raha mbola misy koa ny fomba azo iarana dia tsy maintsy miala-pahafoana. Azonao izany? Hoy ianao fa nga izy ty vitany miteny ohatr'izany fotsiny. Tsy tsapanao fa na ianao koa aza ane dia ho very tanteraka raha fantan'izao fiarahantsika izao e. Zao fotsiny Oritoky raha tsy tianao ho rava ny nofinofinao dia mila manova toetra sy fihetsika aingana ianao mba tsy eritreretany zavatra hafa ntsony. Tsaroa fa raha medaladala eo koa ianao dia atao velomatra eo koa ireo arembe izay ilomanosanao sy adananao ireo. Tena mila mail ny ary fa tsy vazivazy tsony ty asa angamba izay anaovany saondra raha fatany koa fa zaza e namany akaiky ane no mifanadala amin'ny vadiny. So ihany aza fa mitantarainy tamiko daholo ny zava-misy mba ahafahana mandray ny fepetra izay hoe tokony atao rehetra. Na itoko koa aza hitako taitra ihany tamin'ilay vaovao fa seho be loha fotsiny. Ny mety izao dia tsy maintsy manova fomba fihetsika aingana izy mba tsy hitarany ahihany saondra tsony. Raha araka ny fitantarany saondra ireny matsy dia resy lahatra mety sy fa tena niova tokoa mitoky amin'izao fotoana izao. Ka tsy maintsy hanao fomba rehetra izy hamantarana azy tena marina. Aleo aloha mail ny farany fahitako any saondra dia tena vitany tokoa ny anara-maso ny toky na dia andany ny vola azy. Ny vola misy raha teo ka tsy misy olana amin'ny misy izany. Na izany aza dia ohatrany manenjika ihany koa ane ny eritreritra amin'izao ataoko izao e. Dia vitako tokoa matsy ny namadika ny saondra kanefa dia mpinamana toy ireny mpirahavavy ireny mihitsy izay roa. Ny vadiny koa aloha molamola e. Rehefa olona any ihany ve mipaisakady tsy aleo kosa ve mba manararoatra. Viva 98.8. Ohatra marina ihany ireny voalaza miary ireny. Leo tokoa tsy nafieritrretana ihany. Tena ho ratsy tokoa aloha mitantara raha vatany saondra tokoa izao nataona izao e. Ny azoko antoka aloha dia tsy atoky atsony izy ary ankahalany miary tanteraka. Mino afa tsy maintsy avarany fisarahana mihitsy. Dia velomatra eo koa ny fiadanana satria izy ny tena tompony bopy ary izy ihany koa ny tompony orinasa tatany sy hiadanako amin'izao fotoana izao. Mila mitandry lara-toko raha tsy teo very lovanangina tokoa mifamindra fa mety haniva zavatra betsaka eo inona tokoa moa ny afarako raha misy tokoa ny fahatratrarany za sy kitaitsy varomaina na miary aza mety tonga dia hipitsika. Izy kosa ve taingina soavaly maty mety angamba dia aleo manangona araka izay azo atao aloha mino matsy fa nahoelana hoaingana dia tsy maintsy hipoka ihany ny sarom-bilany. Dia amin'izay fotoana izay mantsy na misaraka aza dia mba misy aloha ny mety miady any aoriana. Manahoana ianao madama? Salama tsara. Ianao manahoana? Ohatra ny manao tsy dia metimety izay aho
dia avy nijery dokotera tatsiko. Zany ve mampalahelo kosa zany a. Dia ahoana hozy dokotera? Raha araka ny lazain'ny dokotera aloha dia fatigue mahazo ahy. Mila manao repos tsara hony. Dia nisy fanafodina sain'ny vidiko retiko. Ka efa nahazo fanafody zany ianao io zao? Vao nandeha nijery any amin'ny pharmacie mihitsy io madama. Io hitanao eto io. Zao ary e. Iany madama. Andao ary tsika aloha aka amin'ny fiara napetraka ary amin'ny parking ary a. Dia avy eo tsika sainao miaraka amin'ny vidin'ny fanafodinao. Zany aza manafa zany antoko amin'ny vidin'ny fanafodinao. Misaotra madama. Viva 98.8. Fa zao tokoa ary Zoa. Iany tompoko. Misy zavatra kely mba tiako resahana aminao a. Zoa aza ianao fa hitako dia mba hararotsoko kely. Fa misy inona madama? Fa inona koa raha ny resaka tianyty madama sao mividy atongavany? Misy inona ary? Tsy mbola nanao ohatr'izao tamiko mihitsy izy hatramin'izay nalalako azy. Zao rery Zoa. Iany tompoko. Fantatro tsara fa mpinamana akaiky ianao sy toky. Ko mino fa betsaka ny zavatra mety ho fantatrao momba azy. Angamba? Miangaviako anao a dia ny mba ilazanao amin'ny fomba fiainana any am-piasana any, indrindra moa rehefa any ivelan'ny fiasana. Ianao raha tsy eo moa ny mpamily manokana mpitondra azy ka mino fa misy zavatra azonao ambaramiko. Raha tsoriko ny resaka dia te hanontany anao ary Zoa. Ahoana tompoko? Misy vehivavy mifanadala amin'ny toko fantatrao ve any ambadika any? Tena loza marina. Tratra ny fanontaniana tsy naposiko. Tena misy zavatra fantatro madama Saondra mihitsy any mba matoa manontany ohatr'izany izy. Raha marina aloha madama Saondra dia tsy mbola nahita raha ny hoe ao am-piasana. Ny any ambadika araka ny voalaza anao angamba ny tsy fantatro. Marina ve zany teninao zany? Samy manafina amiko koa ianao? Tsy misy an'izany manafina izany re madama. Ianao indray ve no anafianana ary raha mahita an'izany a? Soroko aloha fa mbola tsy nahita mihitsy raha izahay e. Ay, eny ary mazava izay fa dia misaotra anao. Fa zao mba hiangaviako anao. Iany tompoko. Raha toa ianao ka mahita na mahafantatra vaovao momba ny toky a, dia aza mihafahafa mihitsy milaza amiko fa omeko cadeau be mihitsy ianao raha milaza marina amiko. Zany ve madama? Dia zao koa aza miteniteny amin'ny toky hoe tafaresaka tsika. Izay fa mahatoky anao a. Voaray izay madama, aza manahy ianao e. Mba tena grave koa aloha iny fanontaniana napetraka madama Saondra iny. Ary misy zavatra fantany tokoa angamba e. Matoa izy mikoropatropaka be sala amin'ireny manontany. Tsy omeko tsiny aloha izy raha manahy toy ireny. Jereo koa ny ety atao amin'ny raha toky. Mody alina mamy lava tsy misy farany. Aiza kosa izy ny tsy iaby iny. Na za tsy ao amin'ny toerany kosa aza, tsisy vehivavy azaka an'ireny koa rangaha. Tato ato izay zao dia matetitetika mihitsy izay roa lahy no maimbo alina. Za moa ko ve manara-panjaitra fotsiny amin'ny masefoko azy. Tsy mana-tsafidy, tsy maintsy manaraka an'izay baikony. Na mba miteny aza dia tsy misy raharaha iny an'izany mihitsy. Za indray aza nolazany fa be moralina be. Tsy atao masondra toky nefa fa adalana ihany zao ataon'lery izao. Aiza indray izy nahita vehivavy tsara tarehy ohatra madama Saondra. Zany no natao hoe saritavo ny volony. Tsy vita an'izany fa vehivavy manana maha izy azy, sady tsara fanahy, sady manan-karena be. Asa aloha e, fa raha za aloha ny eo amin'ny toeran'lery dia aleoko mipirina tsara. Mivalala tokoa ny tsy indro mandry am-bavahady.
Ary maninona ary za zany zavako ohatrany tsy metimety mihitsy ny vatako tato ato izay. Ary na raha tsotra ny mampiahy mihitsy izao mahazo azao tsy fantatra aloha fa raha nefa reko resahan'ny olona aloha dia toy izao mahazo azao mihitsy no mahazo amin'ny vehivavy rehetra raha vao manomboka manananaka. Dia ahoana raha mitombina tokoa ary izany ahazany, dia inona ny atao tsy mety hitranga. Raha toky aloha izao no mandre an'izany dia ngamba ho faly tokoa izy, satria izaho mihitsy izao nitako tsy mampilama ny tokantranon'izy saotra. Fa nytony tantara kosa no mety mbola ankamatatra, dia ahoana ho saotra raha malala an'izany. Mihitsy aloha fa ho ala mandrakizay, ary mety ho toriny mihitsy aza fa manodikodina ny vatany. Ry zareo koa vita mariazy ara-dalàna raha teo, aza hitako an'izany. Ohatra ny tafiditra amin'ny pataloha tery ihany koa neza zany, satria dia besaka amin'izay zany izao ny olana miandray. Zaho koa nohatra miasa saina eto fa ny tsara ngamba dia aleo aloha makany amin'ny dokotera dia hita eo izay lazainy. Tena afilanitra ka tsy takatro, tena vaovao lehibe ny nambarany miary aho. Toejaza hono izy amin'izao. Marina sy tena tonga dia courage be mihitsy ahako vao nandrehan'ilay vaovao. Tsy mbola faly ohatry izany mihitsy hatramin'izay ny ainako. Ary ohatrany tsy toy ny isan'andro mihitsy iny fahitako andratoko izany. Toa ohatrany velom-pitsikina sy falifaly izany ny adala aloha. Fa misy inona ary? Ora zoa, andona amintsika mitsamo mba hiaraka kely. Fa andeha hoaizy tsika raha sefo ary misy vaovao angany toa hitako falifaly ery zato nareo. Izany ve letsy? Fa nga dia hita be mihitsy. Za aloha tonga dia nahita mba lazao raha ngara sefa iarahana amin'ny faly andora aloha tsika mitsamo areto dia any lazaiko an'la le vaovao hoe. Mbao ary dia izany letsy le vaovao lehibe raha zoa, dia omeny latsiny kosa ve raha ohatra ka hoe falifaly be. Marina fa nahisakisaka ny tokantranoko alitsy, kanefa raha elany eo mitoerako dia hiaritra ny tsy fananana zanaka kosa ve lahy. Tena mamy letsy mivola raha zoa fa amiko mbola mamiko manana mpandimby. Sahoana ozy izy lahy. tena tsy hitako izay zavatra mbara amin'izany raha toky. Za koa hitan'ilay ihany fa tsy mbola manambady raha teo. Sarotra amiko ny laza izay ho diso marina amin'izany fanontaniany lazany. Eny marina ny en'lahy kanefa manamaka an'lahy ny lazako an'izany. Ny zavatra tiako lazaina amin'ny lafitsiny dia izao, oka tsy voaka izany resaka izany. Tena zava-doza raha izany no enindra fotsy. Aza manany amiko ianao raha sefo mikombona tanteraka io vavaka io. Fa na izany na zany arabaina aloha nareo e. Isan'andro isan'ora satria izay totra mora mety aminao efa misy SMS DKV30 tsindriny DS 322 DS. Velona fa tonga dia izany ompelle azonla. Andao tokoa ariko. Ary aleo ararotany izao fanasana lehibe izao. Aiza indray moa na hita ohatran'izao. Viva 98.8. Vaky ambato rampy ihany ny afarany. Tena mazava izany zao fa nanosiba tokoa raha toky. Kobokobo marina ny dala. Nilazany tsy anontaniana. Normala ihany aloha madame Saondra raha nanadiady ato ireny. Efa tsinitsinjona ihany zao zavatra mitranga maso andra toko izao. Dia inona tokoa ireny mety hitranga raha fantatra madame Saondra tokoa izao atao ambaton'izao hoe. Tsy tia hita marina. Mino aloha fa tsy ho vita mora tokoa raha fantany. Marina aloha fa atsoina be vava izao nataondra toko izao.
kanefa raha maolona indray kosa dia ohatra mampalahelo any ny atala. Mafy tokoa an'izany tsy miteraka izany na dia mbola tsy miainako aza. Atahoana tokoa moa no hiaina tokantrano tsy misy zanaka izany, na dia bitsaka aza mivola amin'ny Karina. Tsy adala tokoa rangano tolo ny laza hoe ny anam-patika iterahana. Amin'ny lafiny iray indray, ahoana ilay voady masina natao teny ambonin'ny alitara maha-kristianina, tokotrano tsy ho voaja. Lalina ihany ty fiainandra-olombelona ty ka. Zany aloha ihany fa mba iza loatra ary zany sipa miaraka amin'ny ratoko izany, sa kosa le sipa lazainy fa mahay mivazo be. Tena mino fa zany mihitsy angambe, sady amin'izay dogadogafan'le ry foana le sipa. Mino ranga fa tsy maintsy hitako izany na hoelana hoingana. Ary zava-baovao indray izany tafindranyizany, tsy mbola nahita mitoko velontsika ohatr'izany mihitsy hatramin'izay. Fa inona ary ny mahafaly azy ohatran'io? Andrasy mody atsafaiko. Ary tena velotsioka sy miramirana mihitsy anie izany seriako izany androany fa misy inona ki? Zany anga fahitanao azy sotrany isan'andro kosa aloha isan'andro mantsela ohatrany tesi-dava sy masika be izany foana. Ay ves, tsy maintsy mameva koa indraindray na misy aza mahasosotra dia tsy maintsy mba atao koa izay afalifaly. Sahoana izy ianao? Marina tokoa aloha izany na za koa aza mba faly ery mahita anao ravoravo ohatran'izao. Ahoary aloha hoe soroko ny palitao an'lahy fa misy nariny tao ohatrany miova tampoka tokoa toky, ohatrany mahagaga. Tsy mba ohatran'izao mihitsy mazy ny fahitako azy isan'andro. Sa toy izao hitako izao kosa angamba ny olona rehefa latsahan'ny fanahy masina. Engany mba hitoy isan'andro afalian'izao. Fa isiny ny masoandro mihiratra indray eto amin'ity tokantranony ety. Efa makaleo koa mazy ty famaliana lavo ty. Raha mba fantaro mantsy ry Saondro zao mahafaly azy ao dia asa fotsiny angamba mety amin'ny metsiny sy anozona mihitsy azy ianao. Kanefa aza omina tsiny aloha fa mba ohatran'ny lehilahy rehetra ihany, mba mila zanaka ihany sy vady isan'andro. Tsy fantaro tsiny aloha na diso na ahoana fa amin'izao aloha dia faly tanteraka fa mba hanana mpandimby ihany. Misy mandondona ny ao izany aloloha jerenao hoe ary to Saondra marina fa misy inona ary ny tontolo tampotampo. Manahoana kiry miary manahoana kiry Saondra? Sambasamba ndraiky izy izany, neveriko izy ary ndry io izao. Za ihany ety fa za taitaitra. Tsy taitra akory fa gaga fotsiny anahita andriko. Mandrosoky dia mipetrapetra. Misaotra kia. Rehefa elaela ihany any kia nandondona tao fa tsy ry andry mihitsy Sanfe noveriko fa hoe tsy tato azy ndry io zaoko, noveriko lasa ny etsena. Miala tsiny akiva mbola variana tao an-dakozay tao koa. Hitandry fa mba manararoatra kely aloha amin'izao andro tsy fesan'izao dia inona kiva vaovao any tao tonga tsy nampilasy tindry. Tsy misy vaovao akia, efa ela tsy mifankahita dia mba mandalo. Sady ndry koa amin'izay dia tsy hitantsony mihitsy dia naleoko za mihitsy ny tonga ty. Raha mba fantatry ndry mantsy ry Saondra fa tsy misy fotoana mihitsy anefa dia miasa foana tsy mba satroka za ve mba hiara mitafatafa amin'ny namako fa tsy afa manoatra amin'ny asa mandraraha Marina aloha izany tsy atao masondry fa na za koa aza ngeky mba toraka izany dia inona ky ny vaovao ry miary?
ary ohatry ny nahazoazoaina misy any akam'izany milamina tsara ngakiny asandria ao ondry tsy misy tany ainana mihitsy aky ao hitandry any samy miasa amin'ny zoniny izany miala maraina dia efa maty masoandro vao mody zany ve kiampahazo aina tena marina aloha izany nefa dia tena ohatry metimety mihitsy raha zao fahitako andry izao tena marina dia mba mahay mandoky eo ka finona koa ary izany fanontaniany saondry izany sady amin'izay tena mandinidinika tsara erika ala aleo avadika eka nandresaka fa mitady hitatra izy izany ka napakalalan-draha eo Viva 98.8. so ihany fahalasak'alaniny efa mipotraka hatramin'ny atsemboako mihitsy marina laza fa mbola maika koa nisy ka tsy afaky nijanony ela naleo koa aloha izy nandeha tena tsy nahazo aina mihitsy araha vao nahitana azy tsy fantatry na za mihitsy koa nefa mahana fa ohatrany tsy mitsahatra mandinika foana izy teo efa natahotra mafy mihitsy so be efa nitany iny eo kialaniny so fa vetivety any dia rava antsena momba nitoky any nyresahany teo efa mba hitan'io va ono mantsy toky tatoatiko fa aloha nisy fa efa miverina ny lamindray ho nitokantrany amin'izao fotoana izao tsy atao hoe masiny fa vao niteny an'izay izy dia sinda tanteraka ny ahihako marina ihany le ohabola ny taolo hoe aleo injy aniovo masika toy izay injy aneritreritra so koa aloha fa mba nanaraka ny tenika amin'ilay Carla iny fa raha tsy izany dia mety ho ratsy ihany fandehan'ny tantara raha tsy nanova fesika toy izany tokoa mantsy toky dia mino fa tsy maintsy mandeha mihitsy ny fanaraha-maso ora zoa mandana ilay salama ka ny trano dia mbady ireo kely le daba fitondra fotsy io ohatra misy tsy mety hono izy io dia aleo amboarina sao dia mampiditoza azy ihany raha ma tsy mahitako mahinkidikidika ihany fonjo le tsisy fa tsy maintsy omeny karama ihany nge lahy sao dia sao mihitsy mino fa efa miandry an'la ao izy zao efa ndresaka mantsy zay aleo jerena haingany izany mba sitrany ihany aloko dia mila miomana koa ala raha zoa amin'ny fanontaniana tsy maintsy anadikadina be indray mantsy izany zao madamo saondra aleo raha ngafa ho ity eo ny tsara fotsiny dia manakombana vava sao dia mampiady mpivady eo aleo mitandrina ihany sao dia dirany andro eo raha mahalala ihany sao fiainana efa sarotro izao sahirakirana raha zao indray niverina tsy anasa Viva 98.8. Ary tena mahay mekanika kosa aloha le namanitsoky ohatra no vitany aingana ihany ny fiara io raha reny fanamboarany azy ireny soa aloha fa nisy azy fa raha tsy izany angamba dia tsy maintsy nahiditra garazy mihitsy indray io fiara io mikorsa atao nefa ato be dia be dia misaotra ny monsieur Zou ihany aloha fa hitako mahay izy ny sérieux koa izany aloha eo ihany fa mba nanaroatra ny sikotra azy momba nitoky ihany anefa dia hitako fa tena mafivava be mihitsy ny edala milaza izy fa tsy mahafantatra na nahita ny inona misy za nefa tsy sioran'izany ino fa mahafantatra izy sainga efa miferaperan'le toky mafy mihitsy ka matahotra ny ilaza marina na izany aza hitako ny hevitra andraso fa motambazako vola indray iny fa rehefa ela ve ny ela tsy baradaka eo ihany iny ololiza moa tsy ho jamba ny vola andraso fa rehefa tonga tsisy dia ararotiko resahana indray satria tsy maintsy mbola metaka an'ireo piesy ireo io rapitso ino fa rehefa sokiriko eo foana iny tsy maintsy mivaky amiko izay afenina rehetra any any
Olty nanahoana le dabatao tsy dia olana sa nanakory tsy dia misy olana aloha nisy piesy tsy maintsy nysolona fotsiny nandeha nametaka azy tany fa zao toko letsy mba manontany an'la momba avy ely ty raha fotsy rehefa nyresaka nareo zay koa ary neny le ty to mitovy mihitsy izy mivady reto ka samy tia manao akety raha ny marina tena tsy mifampatoko tsony izy roa aleo raha ngahodina fanina mba tsy isian'ny olana raha misy ny tsy fetezany zavatra mety zany fiterahan'ny rambony ary to tsy valinlahy koa regny fanontaniako lozany lahy manodikodin-dresaka io fotsiny ay moa mialatsiny izy mbola mikaroka fitaovana hoentiko any koa za io somary variana kely inona moa le fanontany sefy teo fa ohatrany somary tsy reko laha koatra mibandy mianaanatsy mba manontany an'la momba avy eo araha fotsy ka tsy nanontany anahy mihitsy izy aloha mitserika kely sy mijery izay ataoko fotsiny izy dia lasa tsy mametra-panontaniana mihitsy izy ay tsara kosa zanyko ye na izany aza tandremy ihany fa fetsy be iny aza manahy ianao matikisa tsy misy mipika azy resaka ny fanaovantsika sy ianao raha sy fo raha mbola za koa no za merci letsy razoa ohatray fa iza tokoa ty miantso ty andraso hoe ary tena miary ty marina fa misy inona ary allô Viva 98.8. Olty mba iraha kely indray letsy lahy fa ahoana raha sy fo so letsy ino tompoko tsy afianiko any lava le sipa miaraka amiko le niantso ateo iny taraika any mahitsy any hony izy nefa ohatrany tsy amin'ny forme dia niantso ahy izy mba akazo za nefa lesy tena tsy afaka fa mitany lava mbola be asa be atyko sady raha sindra tonga tamiko koa raha fotsy dia tamylahy ava tsy maintsy anahirana raha ohatra hoe tsy hitanyeto dia mba mandana letsy lahy mba alaifokely any vitivity letsy izy zany letsy dia aiza ho aiza hono ny ahitana azy ary ahoana ny fomba hahafantarako azy sipa fotsifotsy fohy volo zay letsy le izy zany somary bebe vatana eo amin'le fivarotan-dasantsy eo izy no naseiko niandry andraso fa omeko an'lahy mihitsy ny numéro-any dia iny no ifampiantsinareo raha sindra tsy mifankahitinareo tena mety tokoa zany raha sy fa aleo fa iomana-kela dia mandeha rehefa avy eo e androany zany vao hitako zany ankizindra toko zany mba manahoana ry izany asana mba mahatsindry madamo saondra na ahoana tena mahaliana mihitsy ny hita azy ka tonga eto azo dia aiza ho aiza eto raha nahitako an'izany sipy izany sa eo mijoro eo kosa angamba ka andraso nataony akakaiky ohatray ary ohatry no le fahitako anie ty sipy ty izany marina tsotra mipikapika miary zanaky dato izy ty tena pikapika miary zanaky dato mahefy ty marina andraso raha zany natonako manao ndriry miary iely izy zany ohatray zo marina ary inona ny atao lahy ty mitady olona eto ka fa hono aloha e so dia mba ianao ihany aloha le olona manao fotoana amin'isy toko zao e ay fa fantatro nga toky fantaro tsara toko ka miara-miasa zay izy misy anie no naniraka akaty amindry marina hoe tena marina e mba adadany koa zany fiainana tampoko zany tena tsy nampoziko mihitsy na za koa aza tsy efa mataonany tokoa ve le izy tsika ny tsy mifankahita tena efa ela ho boribory tokoa ny tany ry zoa marina misy aky izany ry miara andao aloha midira ao anaty fiara dia iry an-dalana tsika sindry miresaka tsara e za tokoa no manapo fa le korzinako no mifanadalanindra toketra amin'izay tena tsy tao anatin'izay ka mihitsy ka fa hono ary zo efa ela nga enao no niara-niasa tamin'ny toky tsy dia ela loatra akory ka
Teo amin'ny efa-bolana teo angam'izay. Izany aza mpinamana efatra mikely zay roalahy satria samy niara-bosy teny amin'ny lycée. Ve ary ahoana tsy nahitako anao hatramin'izay? Asa Efa ela ihany mantsy izay ny raha naisy toky ianao ve tsy mahalala ny toky olona mail be mihitsy ana iny e. Lazaiko aminao fa efa 14 mihitsy azo amin'izao ny rano anaty aminao aty izao Tandremo moa izy niteny fa loza raha fantatra ny vadiny amin'izao. Tena loza tokoa aloha raha fantatra ny vadiny izao fiarahana izao e. Ka zany mihitsy fa atao hoe sary-piaro be hono izany vadiny izao. Tena sary-piaro mihitsy izy ka. Tsy hoe miditra amin'ny fiainandria aloha fa mahaiza ihany miany e. Efa manomboka manara-maso mantsy ilay vadiny amin'izao. Ary mba tsy nampozy koa aloha izao fiainana izao tsy vidan'izany fa namana efa manambadaradalana izao mifanadalao. Tena loza tokoa aloha izao e. Dia ahoana koa izao ny tsara ny soara fatiny fa mpinamana kaiky koa anefa simondra vadiny toky. Sady tsy vitany hoe mpinamana tsotra fotsiny fa mpinamana mifampihinana mata sy masaka mihitsy. Efa tsy misy azo atao tsony koa izany e. Fa tsy maintsy atrehana koa izay miseho rehetra. Mino fa tsy maintsy ho fantany ihany izany kanefa aleo aloha tsy tenenina mba tsy hisian'ny resabe. Fa izao tokoa ary zoa mba miangavanao aza e. Fa misy inona? Izany fa izao ohatrany tsy tiako raha fantatro toko hoe mpiavantsika. Tsy aloha ve mba mody tsy mifankalala aloha? Hitako hoe mety aloha izany hevitra izany e. Mety tena hirana tokoa mantsy raha fantany. Any mba samy mody fanina tokoa tsy hisy anao ny masony. Fa zao fotsiny aloha mba tiako lazaina. Marina fa anabavika ianao kanefa mba milaza ihany mba tsy hitsinitsiny any ery. Tsy te hiditra amin'izay fiarahana restoka fa mba mila mairano reso dia hidirana andro. Efa hitako manomboka tsy mifampatoka eny eo izy mivady. Mety hoe mandeha amin'izay mifanaraha-maso isan-karazany ka dia mitandrema sao dia ho aiaka eo. Tena marina ny anao zoa. Misaotra anao aloha tsy nisorony. Tena manakavana tokoa manananao. Tsy afeniko anao aloha fa ohatra matahotra tokoa ankehitriny saingy tsy afa-nihembotra tsony. Kanefa na zany aza manay ianao fa tena omailo amin'izay manomboka izao e. Tena marina tokoa aloha reny voalazany zo reny. Ary tsy nataoko imaso fa nampitombo ny tahotra mihitsy azy izay voalazany. Zany efa tsy hafa miala tsony fa efa tafaroboka tanteraka. Ny any sisa azo atao aloha dia ny mitandrina ihany e. Raha zo indray dia mino fa azoko atokisana tsara izy. Izy fe dia ho sahamadika. Raha ireny fomba filazana ireny mantsy dia manambara fa mitsinjo ihany izy. Rehefa nandinika dia ohatra ny anahirana tokoa izao fiarahako amin'ny toko izao. Za koa moa tamin'ny voalohany tsy mba nieritreritra akory fa tonga dia tafaroboka tamin'ny lango malefaka toky. Zaho aty voakenda amin'ny vomangana sesika ny tanako ihany. Loza. Dia inona ireny ataoko e? Iroso aty maty iray be, hemitra indray maty iray be. Viva 98.8. Ary inona koa raha malaza vinany an'ilay io rasoa? Ohatra marina. Ay ve sy efiany e? Aizany dia hoe laza vinany fa mieritreritra an'ilay fiaranareo sy ilay madamanareo ahy. Efa voasolo aloha ilay piesy fa mbola misy mampieritreritra kely mantsy. Ay ve zany izy. Mandeha le tsy jerezy izy tsy mety ihany e. Eto koa nge tsy dia misy course atao firy e. Malalaka tsara raha zao ela makany. Fa zao le tsy ny tena mba tiako antahiana lahy. Mba ahoana ny fahitany lahy miary. Mba milay ihany sa ahoana? Milay izy ka sady manja mahafinaritra ery. Zany ve le tsy ka marina izany ko. Ela ako le tsy mba mahita ho tenenina ka. Iny le tsy izy fa tandremo idio tsara ny vava fa tsy misy afa-tsy ela ihany zao no nampalalako an'izany. Mahatokisa ianao raha sy fa mahazo mandry vony vato ianao fa raha mbola zakony za tsisy resaka mipiko izany.
tena velontsika mihitsy raha toky rehefa nilazaiko ny miary fa tovavy tsara tare raha mba fatany mantsy marina momba aminay sy miary a dia inona reny nolazaiko azy mialatsiny aloha retsy malala fa sy voatonga mbola sahirana man sady ny asa koa be dia tsy afaka anetsika mihitsy dia manao ny ry zao efa mba metimety efa tsy maninona akory fa zao tokoa mba tiako lazaina aminao tsapako tena saroto be mihitsy ngamba le zaza ato akiboko ato indrindra mora vao mandeha lavitra izay anako hoe mitsikitsika mahery tsapako tsy dia metimety mihitsy mivatako rehefa manao ny ataony izay izy zany ve dia ina raha ny tokony atao amin'izany sa tokony ela sasatra mihitsy nge zany re raha nieritreritra aza dia tsy tokony asa mihitsy ka za mihitsy any saika lazaiko anao hoe mety anahirana ihany mantsy raha mitory ny tsy fahasalamako ireny ny asa ataoko nefa tena mamizana ihany ny tiako izao dia mba maka-rivotra kely any amoron-dranomasina antsika izay zao ny hitako fa mety amin'ny fahasalamana sy ny zazakely ka indri aza milaza fa tsy mety amindry mandeha lavitrako dia ahoana indray zany tsy voamaika ve amizana indri raha ohatra ka hoe any amoron-dranomasina anao andeha aka-rivotra mino aloha fa tsy maninona kosa raha any amoron-dranomasina le tantanarivo mihitsy any any efa manomboka mankaleo ahy raha izany raha nytianao tsy maninona dia aleo ary aloha hitady fika andehanantsika dia misaotra betsaka kiry toky tena faly be mihitsy ndry ohatra ny mampalahela ihany ny mijery ny toky hitako hoe matahotra mafamivadiny ihany izy kanefa zasany zaza koa tsy azo avela tsapako mihitsy mantsy fa tena maniry ny anana zanaka mafy izy dia za koa tsy maintsy manararoatra arak'izay azo atao aloha za raha mba misy ny toy izao Viva 98.8. dia misaotra betsaka anao rery monsieur zo fa vitanao somatsara ihany tsy fiaritsia inona moa nisorana madama lazaiko anao fa na eo azy ireo fiara sasandreo dia ty ihany tena manavanana ay sady mahafinaritra be ihany tondra azy dia ho mariko ny fisoraka anao ny tompoko dia ty misy kado kely tsy hoe karaha makory fa mari-pakasitrahana fotsiny zany fe madama fa inona daholo reto vola be reto ro madama samondra so dia mba be loatra reto tsy misy an'izany rery zoa marina zany afoko anao daholo reny fa aza miay azy zany ianao mbola bisaka aza nomeko anao fa za matahotra ay fa zao tokoa ary zoa ihany tompoko raha tsy mampanina anao dia saika mba hoe hanararoatra kely anao fa ahoana madama tsy zany hoe fa misy korsa ataoko izay dia mba tiako raha ianao aloha no hitondra ny fiara matahotra mantsy sao dia misy problema indray ny an-dalana eny sa ahoana osy zao tsy maninona ka aleo ary aloha za iomana kely dia lasitsika rehefa avy eo ay ohatra mahafinaritra ihany miaraka amin'ity madama sondrotika tena tsara fanahy be izy tsy arakaraka ny eritreretako azy fa mba inona marina ary ny tena mahamaika ny toky andehan'ny tomasina an'izany ohatra ny tsy dia mazava amiko loatra ny tena antony laza izy mantsy fa misy bizina hita miaraka amin'ny vazazany hony ihany ary mety azahoan'ny orinasa tombo mihitsy raha mizotra tsara dia tena marina tokoa ve izany ohatrany tsy mino an'izany hatramin'izay ve tsy misy an'izany dia zao nanjareo manao bizina zany indray ohatra misy tsy matoko lolo mihitsy any ambadika any ka indry
Ary aniza koa ary ty foniny ty. Ohatra ny fonina tsy mbola fahitako mihitsy anie ty izany. Ndraso hoe jerena. Ohatra mampiahiahy izy izany. Zao vao mazava fa mipotra amin'izay ny nafenina hatramin'izay. Mazava zao fa tsy diso mihitsy ny ahihako. Ay, tena lehilahy tsy vanona mihitsy le toky iny. Za fotsiny ny amronana an'izao atsangatsy amanorana rehetra zao. Dia ifakahita marina zany tsika raha toky ah. Ela nanaovan-dratsy ianao tika zao mibaribary ihany ny marina. Andraso tsara hoe. Aleo aloha jerena tsara ny ato anatin'ity telefoniny ity. Io ary fahitako ato anatin'ity daholony tsy ambaratelony rehetra. Fa mba iza loatra ary zany sipa mahafatifaty azy zany. Nianarany aloha tsy misoratra ato fa ny chéri sy ny bizo ny hitako betsaka ato zao. Ary voalaza ato fa io vehivavy io zany niaraka amin'ny any Tomasina. Fa mazava zao raha toko fa tsy afa miala tsony ianao ah. Rehefa zany ihany ah, inona tsony moa ny antony mbola iarahako aminao? Matoa ianao navita an'izany dia efa tena tsy fitiavana tsony mihitsy zany e. Tapakarangana hevitro ah. Aleo tsy asiana resaka tsony. Aleo meko azy ny safidy raha izay ny hitany fa mety. Za koa no ndeha akarary foana lava eo. Manomboka izao dia tapaka ny hevitro fa tsy hametra amin'izay tiany atao tsony ah. Aleo ajanona any amin'izay ty asarotam-piaro ty. So dia za indray ny lasa daly eto mifarany. Efa tsy anjara angamba ny anay ka. Aleo amin'izao hoe za koa mba hanao an'izay apetipety ny fiainako amin'izay. Angamba tsy ho tsingo kosa raha izay ny fanapahan-kevitro. Mba manana an'izay safidy kosa satria mba ohatry ny vehivavy rehetra ihany. Viva 98.8. Dia lasa ny Tomasina tokoa moa zany toko sy miary. Fopetrapetraka tanteraka amin'ny langa tsara lahatra madame Samontra. Mba sa ihany aloha lery. Mino anefa fa tsy ho vita mora tokoa zao atondrareo zao ka, indrindra raha fantatra madame Samontra. Ohatra ny mampalahelo ihany madame Samontra ka mafy ihany ny anaovan-draha toky azy. Tena mijaly ihany ny vehivavy amin'ny fiarahamonina malagasy rehefa tsy miteraka. Ohatray fa iza koa ary tia nazo ty. Tena madame Samontra ty marina. Aleo rangarisina. Misy zavatra ilomena anaka matoa miantso tamika toy izao izy. Allô? Monsieur Zao ve zao? Ihany tompoko, izy indrindra ty madame Samontra. Fa ahoana izay azafady? Zao rery Zo ah. Ihany tompoko. Raha manana fotoana kely ianao zao dia mba mandalova ty an-trano. Sao zao ve madame? Zao mihitsy raha tsy manahirana anao. Iany ary andraso fa io manan-kely dia ho tonga any. Merci beaucoup ary. Dia miandry anao ah zany ah. Fa misy inona ary? Tena zava-dehibe matoa miantso maika be ohatr'izao madame Samontra. Za raha koa aza rangaha sao dia mba misy sitrany milatsaka andray ihany koa. Dia miala tsiny rery Zo fa ohatra ny nany elingelinanao ah. Tsy misy olana ny amin'izany madama. Ianao aza any etsy iza fa patronako e. Azonao antsoina foana na andro na alina. Manam-pahefana ny aniraka koa ianao rehefa misy ilainao ah. Eny e, marina aloha ny ianao e. Kanefa tsy afaka ny andity anao kosa na izany azy. Tsy mba tiako kosa manararaotra izany e. Fa zao ny tena antony etsiko anao. Misy inona madama raha tsy mahadiso? Misy olana?
misy olana tokory soa zany ary tsy afeniko anao fa tena olana be mihitsy. fa olana be ahoana zany madama? ka zao nisy monsieur Zoa eny tompoko. efa taony namana ihany moa no nandraisako anao ka tsy hanafenina nininona. Iny koa nefa fa efa fantatrona tsy vaky amiko azy ianao. Za aloha tsy ametsiny anao anefa satria mino aho fa efa miferany toko mafy ianao tsy ilazany marina. Na izany aza Zafady. Efa fantatro marina rehetra ry Zoa ary ananako profy zany fa tsy hoe fititehany endrikendrika akory. Andrasy fa ho porifokanao ny fahamarinany. Viva 98.8. Mazava aminao amin'izay angamba fa tsy mamorona kanefa inona tsoa moa ny azoko atao eo efa zay zany ny zava-misy marina. Zay ara le fanahiko. Rehefa ela nanaovana tokoa tsy maintsy tratra ihany ny farany. Aza mba manao ratsy ihany fa loza miantona tokoa araka ny ohatra ny tolo. Aiva reka nisy an'izany. Tena tsy napoiziko navita an'izany mihitsy aloha raha itoky. Tsy hoe tia hanome rariny anao akory madame Saondra. Raha izay tokoa ny zava-misy marina fa raha za kosa aloha ny eo amin'ny toeranao dia tsy hanaiky an'izany mihitsy ahy. Tena fanitsakitsahana tokantrano tokoa zany ataon'ny medaly zany. Dia inona zany zao ny fanapaha-kevitra raisinao madama? Tsy mbola fantatro Zoa. Malaisa ianao fanapaha-kevitra Ny any azoko ambaranao fotsiny aloha dia tsy mety amiko ny toe-zavatra ohatran'izao amiko rehefa manitsakitsaka dia efa manambara tsy fitiavana izany. Marina aloha zany ko rehefa nandinika dia tsy afaka niaritra an'izany kosa ary Zoa. Efa tongo bakivaky zao ataony toko izao tsy azo afenina tsony. Aleo raisiko ny fepetra. Azonao tsara angamba tiako ambara. Tena tsy napoiziko iny omaly iny tsy tao anatin'ny eritreritra mihitsy. Rehefa tonga tokoa ny loza dia mitranga daholo zao rehetrarehetra zao. Aiva reka mpinamana koa miaro sy madame Saondra ary tena mpinamana mifampihinana manta sy masaka mihitsy. Tsy hoe efa fantany akory ny fiarahany miaro sy toky fa rehefa nitantara teo izy dia voalazany koa ny finamanan'izy sy miary. Iny omaly iny nahafantarako an'izany rehetra zany. Zany hoe raha azoko tsara zany dia tsy nakasarotra mihitsy raha toko fa nanojomobotry namambadiny eny. Mba alalina koa raha ngaza amin'ny fisainan'ilay izy zany. Ny madame Saondra iny ity mbola tsy mahalala mihitsy fa miaro izay mitokisany eny ilay lisipa miaraka amin'ny vadiny amin'izao marina aloha fa afako miary fa tsy mety kosa raha ngany ataondry miary dia inona re mety hotranga raha fantatra madame Saondra kosa marina momba an'izany tsy tia hita marina. Mino fa tsy ho atao madame Saondra vita mora mihitsy raha ho fanta fa ny namany ihany naka ny vadiny. Viva 98.8. Ary tsy miafy izany tazako zany. Tena izy mihitsy tika. Tonga sady nga zareo aleo hoe anontaniana manahoana ky miary elaka izy zany fa taiza foana no tsy hitahita. Izay indray anao fa manatsafa Zoa. Manatsafa hoana koa fa da tsy fa nolazainy toky anao fa niaraka izay. tsy nilaza ninina mihitsy an'izy. Neveriko fa hitoko rery raha nandeha tany Tomasina fa tsy tany ianao. Ve niaraka tany re izay ay ko nanahoana no dianareo tany aloha nafinaritra. Nafinaritra aloha vetivety any ka tsy nisy mivalam-parana loatra. Nareo kosa zany mba nahita vakansa kely fa raha ohatra anay aloha tsy mba afaka mandehandeha zany mihitsy tsy maintsy miasa foana fa zao tokory miary soa ianao fa hitako fa nisy inona ry Zoa. tsy zany hoa fa tafarisaka tamiko madame Saondra dia andraso fa tantarako anao ny zavatra nyresahana iny.
ve zany rozoa zany fa lozinina koa ary zany nataonytoko zany dia nasehoasaondrana koa ve zany le fona tena nasehoany anahy mihitsy a ary hita amin'ny masoko mihitsy le fonina maintimainty iny dia efa tamin'ny fomba hoana koa ary nazony an'izany foniny zany dia fatany ve zany zao fa za ihany miaraka amin'ny mbola tsy fatany ka mino aloha fa mbola tsy fatany izy raha teo kotsy ny teny anarana ny azony antoka fotsiny dia manitsakitsaka azy mivadina laza koza mizaha fotsiny aloha teny andririny ary mila mailo indrio manomboko izao mety isy amin'izay ny fanaraha-maso raiky izay tsy maintsy ao tamin'ny madame Saondra minao mantsy fa tsy hijanona fotsiny amin'izao izy raha fahitako ny toetra ny madame Saondra tsy hipetrapetraka amin'ny izy mariny eny misaotra betsaka ilay tsorozona ampilaza manakavana tokoa manana ny lahy eny manomboko izao a dia aza manafa hitandrina tanteraka letsy a tena loza ngery miaro fa ahiadiniko tao an-trano le fonina anankiray fitsokanao iny tena tsy afany alazony fa tena tonga dia kombon-draha fotsy daholo ny lafenina zay tokoa ary le fanolazainy zo aleo aloha diana fanaka maninona tsara hoe ry toky dia fantany zany zao fiarahantsika izao ary raha mifahalalako azy aloha tsy fantany tsy miteny mombamombanao mihitsy izy soa koa aloha fa tsy misy anaranao mihitsy tao anatin'le foniny mino aho fa tsy azo an-tsena velivele inao le vehivavy na izany izy raha zay konao ro miary fa tena tezitra amiko tanteraka mihitsy Saondra amin'izao fotoana izao tena tsy le Saondra malemilemy intsony fa lasa Saondra entitra sy mitsiky mihitsy andrasy ho tantarika anao ny resaka nataony tamiko Viva 98.8. efa mazava amiko izao fa misy vehivavy miaraka aminao ana dia manafina amiko azy ianao hatramin'izay ry toky a profonyizany ty telefoniny ity fa nisy marina tsy hivoaka izany anefa ry toky na dia afenina takininona aza ka noho izany a rehefa nandinika dia tsy mety tsony angamba ny rahantsika efa tsy anjara koa ny atsika matoa nisy mifanitsakitsahana ohatran'izao koa ny tsara ry toky dia aleo mifampitsodrano tsy asiana disadisa ianao moa safidy ny lalana isoranao ko aza mena tsiny kosa raha mba hisafidy se mahasoa koa meko fahalalahana tanteraka ianao manomboko izao fa tsy hamefy anao tsony aho koa dia tsofoko rano tsy misy arakaraka ianao sy zany olona miaraka aminao an'izany dia izay ny resaka izy Saondra farany ry miary lazaiko anao fa tsy mbola nahita ny Saondra ny teny maty ohatr'izany hatramin'izay nyvadianay raha fahitako azy dia tena efa tabakevitra tanteraka nisy araka amiko izy tsy zakany mihitsy le nanisakitsahako azy tsy atao hoe masony toky aloha fa sy day mihitsy le efa niandrasako kanefa nindrikely izao dia ahoana zany izao no avinay mino mantsy fa tsy afaka hitantanan'ilay orinasa tsony toky ary tsy ahita asa toy izao tsony koa izy na hoaiza na hoaiza tena ohatra mifarisahirana indray aty toky izay niriko ho azoko ihany fa le vola izay anisany nahambabo ato amin'ny toky indray ty tsy maintsy ho votsitra efa ho herin-taona zaho zao nisarahana izy Saondra efa vita tanteraka ny divorce ara-panjakana tsy fantatra tsony izay fiainany azy satria efa nifindra toerana tanteraka koa zaho sy miaraka tsy misy tsony fanerasirana teo aminay na dia misy aza nadalako izay nampisaraka anay dia isorako izy tamin'ny amorapony tsy navelan'ny alamaina tamin'ny fisarahana fa mba nomeny an'izay mba hanjarako ihany mampalailo anefa fa tsy naharitrely izany satria fahasarana na tonga izaho tsy mbola nahita asa hitody zanakay koa voatery niditra hopitaly fa tsy salama tsy fantatra mihitsy izay nahazo azy fa somary faharovorova izy hatramin'izay nahaterahany
tsy ataoko mahasomiary fa tena tsy mihitsy amin'izao fotoana izao satria tena tsy misy tsony norangotiny ty inona no ataoko izanao hitako foy ny tsaboko ny zanako ny mandeha tany marina tsy maintsy mbola olena ary izay tsy mahay mamindra ihany no mipotraka Viva 98.8. Isorako lehibe ny tompo Andriamanitra fa na dia efa saika kivy teo amin'ny fiainako aza dia tsy namela irery tokoa izy. Nahagaga tokoa ny soavitany fa ny zavatra nahory indrindra no indry fa nomeny aho tamin'ny fomba tsy napoisiko. Efa mitoezaza tokoa mantsy ankehitriny. Efa 10 volana izao nitondrako azy. Tsy mbola nahatsiaro sambatra ohatran'izany aho teo amin'ny fiainako. Ohatray marina, za koa ty dia variana eto fotsiny kanefa mbola manana fotoana amin'ny dokotera. Fa mifiry tokoa moa ilay fotoana nomeny. Firy moa? Ay moa amin'ny 10 ka mbola tsy tsara raha izany. Na izany aza aleo manaingana fa mandeha ny fotoana. Ndry ary tsy miary ve ry tazakory tena izy mihitsy io. Ary inona ny ataony aty amin'ny hopitaly ety? Sa misy avany marary kosa? Aleo aloha anatonako eny. Manahoana kiry miary Andriamanitra, tena sahondra marina. Manahoana kiry sahondra? Elaka izany ary andeha hoaiza izany? Manao fotoana amin'ny dokotera tsy ary izy surprise be ane rehetra ry miary fa surprise ahoana koa kia? Lazao aingana hoe ki bevoka efa 10 volana zao. Anara-maso ny fahasalaman'ny zaza mihitsy zao ny atongavako aty zao io. Anga? Arabaina ki zany mitady toko zany ndry zao ka sendra zany tokoa retsy isaorako tokoa ki Andriamanitra fa nomeny ihany ana dia efa nieritreritra ny hoe tsy hitaiza zany tsony aza. Aleo dia fanina fa hono aky fa iza kiny renjanakindry toky ihany ve? Ay tokoa moa mbola tsy fantatry indry. Fa nisy inona ki? Andrasy fampataraiko andry ary ka haino tsara. Izany akiry miara ny zavatra niseho teo aminay stoky naleoko mihitsy akiny saraka toy izay fampiatsara velatsoa foana. Ve kika nisy an'izany? Tena tsy anjara tokoa angamba retsiny ianareo raha ny marina ane zany dia tokony hiteraka ihany zany ndry fa ndrisy toko mihitsy tsy mifanampina hatramin'izay. Marina tokoa retsy zany Ohatry ny satroko indray izany ekiny saraka satria raha mbola niaraka izay dia tsy nahazo zaza ohatran'izao mihitsy koa izay aloha izy koa moa efa nisafidy ny lalana izoran-draha teo koa ny tsara dia naleoko mifampitrodrano. Fa izao retsy ry miary hoe ahoana ki? Aleo aloha hijery amin'ny dokotera fa rehefa avy eo mandalo eo mbola tratraka eo ndry Iny ki mandana re miandry eto foana. Raha mba fantatra sahondra tokoa mantsy ny zava-marina rehetra dia asa fotsiny angamba. Tsy ataoko maso fa ohatra matahotra izany raha vao nahita azy. Izany nefa tsy afa miala tsony. Soko aloha tsy totoky fa natahorako fotsiny izao dia mety tonga tamiko eo izy ka hibaribary eo no nafenina hatramin'izay. Dia inona nataoko raha izany mihitsy za nefa ty tsy afaka ny ampilaza azy akory. Ny telefonina tokony hatsoko azy koa adino any an-trano. Tena loza.
98.8. Ary vetivety kosa kitra izany dia tavaverina. Vetivety ihany ka nanao fizahana sy nakaraha fotsiny any ahy fa hono akiry miary fa inona koa nataondry aty amin'ny hopitaly ety misy havanareo marary angasa trikako dia inona ny avaliko any saondra tena tsy afa-mialatsony koa aty aleo raha nga tonga dia tsorina any ho marina so mba afaka nampy amin'izao fahasahiranako izao koa izy na izany aza tsy ilaza kosa aloha fa zanaka izy toky any marary aho mety ozina mihitsy aza ny azo ara fatan'izany zanako aky marary aty manenina tsara hoe ry miary zany oa ny zanak'indrio hoe ny zanak'indrio hoe marary eto fandramondrio efa manambady aky efa nanambady koa aky ary izay marary eo izay zao ny voalohany zanakay tena mampalahelo kosa aky izany fa firy taona aky izany zanak'indrio izany vao herintaona mahery monjy aky tsy afeniko andry aky ry saondra fa na mandrika tsy anafenana tena mafy mihitsy any aky mahazo ahy amin'izao lazaiko andry fa tena sahirana mafy misy ny saiko na noentimana ny itsaboana azy ary nefa ny tsy misy zany aza manahaky indry fa tsy amelandrirery ndriany aky mba namako sady otrany raha vaviko mihitsy lazao daholo ny fandaniana sy ny fanafody tokony fidiana rehetra fa zany andoho azy ary aza mihafahafa mihitsy fa atsory foana raha misy olana za koa moa tsy maintsy mitsidika eo ihany rehefa malalaka andray dia misaotra betsaka kia fa tena namana tokoa raha indry andriamanitra kia malo ny tozy ataondry Andriamanitra fona aminao fa le olona mivadiako indray tena tonga anavitra mamondrafo amiko Andriamanitra fa tena diso tanteraka tiana mandreraka mihitsy ty fitohanana tika dia ota raiky eto indray raha izao no mitoy izay kosa iny fa efa mamadika ary aloha tonga dia hivoliko amin'ity lalana iray ty aty izao mba milamindamina oly ary inona koa izany hitangoronan'olona zany sady mba handalana be mihitsy iny izany andraso hoe jerena ohatra ary olona marary iny izany sady safotra mihitsy angamba tena olona safotra io tokoa pakopahan'olona ohatrany tena olona fantatro izany andraso hoe ohatra hoe ty fa tsara toko ve ty tena izy mihitsy ty fantatro tsara na dia naniry lava aza ny volom-bavany aleo raha natonga dia batako any anaty fiara tena tsy mahatsiaro tena mihitsy ilay ty izany azafaty hoe azafaty ianareo mba mikisakisana kely azafaty mba mikisakisana kely any azafaty mba apio reo hibatany ty olo ty azafaty mba apio fa hibatana tao anaty fiara ato izy aleo tonga dia hitoko any amin'ny hôpitaly lafa ty Viva 98.8. mialatsiny akiry miary fa zay indray avo afaka nandalo taty nanahoana aky ilay zanak'indry ao efa metimety veki efa azo lazaina fahasalamaka izy raha sitrapon'Andriamanitra dia mety rapitsana angamba izay dia hivoakato dia isorana n'Andriamanitra kia sitrana soma tsara ihany ny zanak'indry fa hono iny aky mba iza ho any vadindry re fona nitako ato mbola lasa mitady volany rehetra izy amin'ny alina foana izy ny tonga manampy aty ay kosa mba tiako hitako izy ny vadindry izany ko oay mialatsiny aloha kifa misy miantso allo Andriamanitra toko teny etony zoavy anty fa naninona re izy Andriamanitra
jereo fa tena tsy mahatsiaro tena mihitsy anie izy izany e. Tena loza tsy misy ohatr' izany ty marina. Ny zanaka mbola tsy mivoky ny hopitaly akory, ny vadiko ty marary tsy mahatsiaro tena. Dia inona izany izao ny ataoko? Tena hibaribary eto amin'izay izany na fiainana hatramin'izay. Tena tsy misy azalana intsony ty. Tena loza tsy misy ohatran'ity Andriamanitra fa dia mangataka famelana sy fanampiana avy aminao fa loza inako ary nahazo any toky tao hoe safotra teny an-dalambe teny hono izy ny tany soa tampoka. Fa inona marina ary ny tena nahazo azy? Tsy mbola nahita ny toko safotra ohatran'izao mihitsy amatsy hatramin'izay nahalalako azy sy nivadiana taloha izay. Tsy rehefa na fitafiana aza tao malotoloto ery. Volombava amin'izany dia lava be mila tsy ho fantatra mihitsy ny endriny. Ohatry ny mampalahelo andray mijery azy. Marina aloha fa narary ihany nataony kanefa na izany aza tsy mety ny mamaly fatika. Aleo manao ny tsara foana raha mbola velonay. Sady tsy hanenenana koa manao ny soa e. Manendrika mihitsy ny eritreritra amin'izao soa ataony Saondry izao tena manampam-pitiavana tokoa izy na dia tamin'ny tody izany na tamin'ny toky. Menatra tamin'ny zava-bitako tamin'ny mihitsy aka. Dia inona ry izany no ataoko hoe? Tena tsy mandry mihitsy izany saiko sy ny eritreritra izany. Ary maninona moa raha tonga dia lazaina aminy ny marina rehetra e. Sady toko aza nefa ny saraka e. Sady ny elikibabona mody rariny kaleo rangala izay na marina dia izay lalany ihany lalany. So dia mba noho ny alahelo ny Saondra koa mahatonga an'izao zavatra mitranga rehetra izao. Aleo rangah mibaboka mba ilamina ny saina. Mety izay e. Azafady kely eny aky ry Saondra fa mba misy zavatra tiako resahana amindry izay. Fa misy ina aky? Misy problème nga? Tsy misy problème akory aky fa misy zavatra mba tiako resahana amindry fotsiny ka miangavy andry mba hiaino eny ary e. Miaino andry ary Viva 98.8. Dia samy voalazako andrizany eky ny zava-miafina izay nikoboninay hatramin'izay ry Saondra. Lazaiko andry fa amin'ny mampinamana antsika roa dia tsy mandry mihitsy ny saiko raha tsy voalazako andry izany. Ka ankehitriny ary tsy dia mibaboka sy mangataka fifonana amindry fa tena mahatsiaro tena fa tena diso tanteraka. Mino mantsy fa mety kapoka noho ny fahadisoana mihitsy izao mahazo anay izao. Dia izay mahatonga mangataka fifonana amindry. Naleko misy aky miaiky ny adisonay satria nanao tsy mety tokoa izay vekiny isy an'izany e. Tena valalanina tanteraka indray aky za mandre an'izany vaovao izany ry miary tena mifona aky ary tena tsy napoziko mihitsy. Ohatrany raha vaviko mihitsy eny aky nandraisako andry hatramin'izay e. Tena mifona mokia. Tsy niserana tao an-tsaiko akory izany zavatra rehetra voalaza andry izany. Soroko amindry kosa aloha fa tsy azoko le ferina mihitsy ny toe zavatra ohatran'izany akia. Kanefa inona tsony moa ny azoko atao amin'izany? Tsy tokony moa efa fantatry indry tsara fa efa nisaraka. Ka zao n'izy ry miary marina fa tena nampalahelo tokoa ny zava-bitanareo tampoka kanefa rehefa nandinika akia dia tsapako fa efa izay mihitsy koa angamba ny lalana voatondro anay tsy azo sakanana kokoa moa izanyko. Soroko amindry anefa fa na izany aza ny zava-nitranga dia tsy handray andry ho toy ny rafivaviko mihitsy Izany ve aky? Namako foana aky ny andraisako andry aza manahy fa tsy tazona alahelo amindry akory. Tsofoko rano azy nareo tafita soka ho lasa amin'izay izay ratsy rehetra tany akia. Ndraiky tena misaotra betsaka aky ry Saondra fa tena manana fo mendrika tokoa raha indry tsy ataoko imasindry fa isaka ny mahita andry dia ohatran'ny te hisitry belona mihitsy.
ankehitriny kosa aky dia misafy izany tebotebotaiko izany tena misaotra betsaka aky fa raha vavy tokoa ndria tena tsy mba namana fotsiny tokoa. Fa isary azy zany miary aizy nareo e nanao ny totsokely fa maninona koa raha ohatry marobe zany lohako zany. Afa mitabataba aty amin'ny hôpitaly anie ianao zao e. Fa inona ny atoko aty amin'ny hôpitaly Sabona tsy ianao ry toka salama ianao to sahondra fa ahoana zao e fa inona ny nataonao aty marina raha mba mazava amiko zao. Zao reny izy ry toka toy izao no nahazo anao sy ny antony maha eo an'ny sahondra. Toy izany nahazo anao ry toka fa raha tsy nisy an'izao ianao dia asa angamba izay nefaranao tany. Rehefa nisy an'izany lozako zany dia isorako zany zo fa izizina mihitsy raha tsy nisy aza zany dia maty tany. Tsy misy an'izany maty sy amin'ny andron'izany ry toka matoa ianao vao vonjy ohatran'izao dia mbola tsy anjaranao zany no faty. Tena marina zany irak'Andriamanitra monjy atoko zora izany ary mba nankaiza tokoa aloha izy tsy hitako eto efa niala tsiny izy fa mbola betsaka ho ny asany andry azy dia tsy maintsy nandeha izy fa mandalo eo ihany anie hono izy rehefa vita ny ataony. Dia misaotra betsaka ry zareo misaotra tamin'izay vitanareo rehetra. Andriamanitra ny amahala ny sosoana ataonareo indrindra moa fa ianao ry sahondra mbola hita taratreny foana ny fahatsoram-ponao fa na dia tsy midry aza dia mbola teo foana ianao tsy nanary. Misaotra dia miarabanao amin'ilay fahasoavana lehibe tonga aminao zany. Lehibe tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra fa na dia tsy azo eritreretina aza dia ny pofo iny fa vitany tokoa ny manova azy dia manova mora rery sahondra. Misaotra betsaka ny firaretsoa ka zao n'izy ry zareo aleo amin'izay angamba ny lasa omba ny lasa aleo tsy foazina tsony izay efa vita efa mazava daholo zao ireo zavatra nafenatra amin'izay aza matahotra fa tsy tazona alahelo amin'izay efa vita aleo hivalona any amin'izay ny lasa sa ahoana ozy izy nareo. Misaotra sahondra. Viva 98.8. Na dia teo aza ireo olana nahazo ary sahondra dia tsapako maivana izany ankehitriny lazaiko andry fa tena faly mihitsy aho amin'izao fiaonana izao izay isiany fifamelana eo amintsika. Tsy misy olo tsy diso tokoa aketo atany fa rehefa mahay mifamela dia izay ny tena zava-dehibe izay indrindra. Eny efa samy mazava fo moa tsika izao ka misy zava-misy tiako ambaranareo ihany koa. Efa saika ho afenina ihany koa izy ity kanefa tsy maintsy ambara ihany koa satria fotoana ny angamba izao. Fa inona kory miary zany tianao ambara zany aleo ary tonga dia tsoroko anareo marina zazoa ane ka mpiavana akaiky ary zanak'olona penada mihitsy izay zany ninenay tsy nambara mihitsy izany kanefa ankehitriny dia tonga angamba ny fotoana ilazana amin'ny marina rehetra. Fa inona daholo reto izany raiko izany androany tena fanina tanteraka mihitsy mihaino an'izany tantara rehetrarehetra izany tena tsy ilozany zava-miafina mihitsy izany tsy fiainany ity
dia misaotra nareo ary miaro sitoky sy ny sorona manambary izany fa mbola nitandro ny fihavanana tokoa nareo na dia teo azy ireny toe-javatra nanahirana rehetra ireny. Ko ankehitriny a dia mba manana zava-miafina tsy mbola fantatrareo ihany koa ary tsy ampozinareo velively. Fa inona koa k'izany ry Saontra? Aiko ndry ity mba manana zavatra nafenina koa ary lazao ainga na fa za mampitataina eo koa ndrika. Eny ka zaho ary mba te anontany anareo ary mba azonareo an-tsaina ary ve hoe iza le olona rain-janako? Ahoana koa kiza mifantany indry izany a? Raha za aloha tsy mbola nahita na nafantatra e. Ndry aza zaho indray vao mba hitako. Ahoana koa moa fomba hahalalana an'izany? Fa mba iza tokoa ary zany rain-janaka Saondry izany mba haliana ny hafantatra an'izany koa amaka. Raha ny marina ange izany dia tsy momba velively Saondry. Zay roa mihitsy manko izany e. Izany hoe tsy mifanambona fotsiny izay. Ka zaho ary raha tianareo fantatra ary ny rain-janako aingana kira zao dia andraso fa akazy ahy e. Mino koa fa efa tonga ao izy izay. Vetivety mandrosoa ary letsy mandrosoa aty. Mandrosoa mba ho hitany toky sy ny ary. Io izy reto io ny rain-janako ry izy roa. Io misy raha mbola tsy nahitinareo. Azo tao marina. Viva Radio nanolotra ho anao teo zava-miafa novelomny Iravo Fifi ary komisarandry ary Petro. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bakisarano Arvony. Zava-miafina fizarana faharoa tantara no tokosainy maningotra.